fahitako ny zokinao iny a tena tsy fitiavatena fotsiny bana anatin'ilay makay aty raha izy ny tarafina anazy a eny e za koa aloha mahita an'izany joa mahafinaritra ana aloha satria efa mifanaraka elasy monsieur iatra ary elasy zoela fa raha misy zavatra tiany zareo foroporonina ny ambadika any a tiako dia mba tsy hiaran-dainga aminy koa elahy efa moa zany raha valiana teo io no teneniny io mandany crédit amin'ny tsisy antony fotsiny azoko ka mety resaka aminay izy ko karaha ty resaka amiko izy dia efa vita tany an-tranony zay ohatr'izay e fa ngada da tsy miresaka mihitsy no mitendrevy e ka ty mety anontany tena angambonareo inona nampanantsona anareo tety a sady efa elaela zay safady maître misy épreuve vao ampanaovany grand maître anay nga tsy zay aloka fa inona zany le izy maître rehefa nandinika ny grand maître dia tsy maintsy misy ray aminareo miala amin'ny faninanany ty Tiavako anao tsy notambazana fa vokatry ny fo tena ty tokoa indrisy anefa disofy antefa mivadika daholo ka naleoko aloha mamindry fo tsy akarary andoha sao tsy mety andray sayata sao tsy mety andray aleoko miala aloha ny androany sao tsy mety andray sayata sao tsy mety eo tsy mety eo Azafady raha tsy mahadiso inona zany nampanantsona taty satria za efa tsy anisany manivony ato tsony ka ilaina amin'ny présence anao matoa ianao nantsona ty satra to rehefa nandinika izay rehetrarehetra taty dia ny olona tokana miala amin'ny faninanana dia fainsa Zafady indrindra maître mba saika an-tany a mba omeo fanazavana maître fa tsy azoko mihitsy a tsy inona ke zavatra nataoko inona ny erreur nataoko ka tsy mahadiso efa be dia be mihitsy ny erreur nataonao ka efa niezaka mody fanina ary zay fa tsisy nahazo atao noho n'le olana be dia be napetrako ka za kosa ane tsy hanao fananina reny maître raha tsy possible atsony mihitsy dia fa manina ary ny zarery mahazo an'izao sazy zao sady tsy hoe mandiso anareo lehibe asanatria fa za ane maître ny victime anatin'izao zava-mitrango izao e
mba miangavy moa maître mba resao grand maître dia mba meo chance fandroany a mba teneno hoe inona ny erreur nataoko dia tsy hamerina ntsony a fantariko ohatra mbola kely ane io maître zao andany ianao mandeha angamba ny tsisy zavatra ataonao ntsony aty amin'ny temple zay fa tsy azoko e inanana mba tonga ny prince analahelo be teo hitanao misy épreuve ampanaoviny grand maître anay zay grand maître anay ato dia zay hita mifamendrika no ataony mandiby avy eo rehefa vita zany le épreuve dia zay mendrika mandiby avy eo andeha miany grand maître zany mitatana ny ato dia indray aminareo zany mitantara n'ity temple ngeda be ty ary ngeza kosa zany tanàna anareo zany a tsy mba ohatra le olona mianatra ato mihitsy iasony inona inona misy ny tena tadaviny laty inona zao inona zao ny ananarahanay siansa ka zay mba te hijeriko dia lisansy prince any zany nisafidiny grand maître tantana an'ity mba tsy mieriseritra koa le ry zany tsisy nahita aza matahotra ianao mady mizelina valina fa tsisy nahita ka ary aiza rajo tsy haiko lasa miboaka any angamba izy teo dia iza daholo zany io tsanta jo marika zoela dia ireo olona vaovao ireo lasa tanteraka mihitsy zany le kala prince teo iny eny mademoiselle hoany maître navalina eny maître bon afaka mandeha amin'izay ianao fa zandray mikarakara momba an'io zao eny maître maître misy hevitry ity raha mety aminareo réglentsika io a io conflit io ny atao
iorganisentsika fomba amontaranika fosy makay aty zay avy na hevitra tsara avy amin'ny lahy tsy mety lesy zany ialany e matahotra tsy maninana latsanao ary zamy matahotra ialahy io mihitsy ny aikotorana voalohany tsy voakato dia ahoana ny fomba iorganisena zany maka lalana any amin'ny maître ratsika dia ataontsika tompotompony vonina e hoety daholo ny konko isan'ireo Madagasikara ataontsika izany mbola mandany fotoana be sy organisation be zany fa alamina tsara fotsiny eo dia ataontsika io eo hitapoky hitam-pirenena hoe izy ny tena mafy zao hoe allo atao entre dojo atsika ihany sady nareo misy problème ohatra ny apetiko sady ninaovako alina mangina amin'izay koa ianao ka di kosa aloha sadivako hoe fangalitsy nakany amin'ny tampona tata fa manino ndry fa maninonao a tsy avela zareo manao ale fifananana eny amin'ny temple antsony tsy afaka mandimby io ny fa maninona hony tsy haiko tsy fantatro mihitsy izay zareo mampicrée problème be ho sady isoro zareo tanteraka am'le izy a fa inona nefa ny antony tsy haiko a tsy namianto mazavagory zareo fa tonga dia hoe miala fotsiny io tata nofonofoka matrambola kely io okzay tia okzay a okzay Mamerina ohatr'ireny tsony ala rity. Rity. Tsy olona iray ilay sy nanaovana laha ohatr'izao a. Sady nareo amin'io tsy miady tsy naninona akory dia laha mamorona zavatra ao anatin'ny saina ao fotsiny. Zalo aza resahana mihitsy makarary andobe. Non, za tsy maintsy miteny an'la.
Ridy! Zao no teniko amin'lahy Ridy a. Ny olon-drehetra samy manana ny problemany daholo. Samy nady amin'ny fiainana. Izay koa ny atao hoe fiainana e. Fa tsy dia hoe izay zavatra rehetra tiana koa nefa dia atao hafaly hitrangy eto amin'ity fiainana ity. Na hoe izany koa ve ilay izay atao mahakivy a? Lehilahy mihitsy zao no tediaviko. Maninona? Otry. Toka ve zany? Fa ina le tediavinareo e? Zaza mba naovana fiteny ohatran'izany Ridy a. Dadany lahy fa tsy zazakely ohatran'lahy akory. Tsy azoko mihitsy mahazo an'lisany tony. Misy asa mpanaoviko an'lahy ny Maurice, dia rapitso alahy miainga. Zay io maika fa zay fotsiny aloha. Ary ndana mba mboary ny paoziny lava, zao ve lesy ny paoziny lahy nefa zanaky dady. Ndana mboary le paozy. Diavy zany ataona izy. Eko. Sady za koa aloha tsy mety aminahy ny makany midotro anareo e. Aloha aty any. Joa. Ilako nga mainao le izy. Nga ilako? Zavatra ray aloha le resantsika. Polo. Ohatrany hoe mitady anazy zany le izy. Ie, za koa. Mety hoe toy an'le message nalefa farany tamin'iny ve zany? Tena tsy haiko le izy. Andao tadiavina fa tena matoa zany maharay zavatra ohatr' izany a. Tena mitady antsika izy le izy. Fa maninona kosa e? Zareo raha tonga aty amintsika ko. Fa ngaky tsy tindriny fa tongavako aty e. Misy zavatra tsy ireny vetivety. Ahoana ky? Izy zany lay izy ndre. Okizay, leo be a. Eto aty. Tsy laiko mikitikitika an'itony tsony lahy. Omeo aty. Fa ina ny tena tedaviny lahy? Omeo aty fotsiny. Amaky zavatra io ne lahy Ridy e. Omeo aty hoay. Fantatra lahy moa fa le rangaha niara-mipetraka tamin'ny maman no mamy lava ohatr'izao. Sa te hitovy amin'ilay olona namonao maman iny lahy? Iny dia sotroy daholo rehefa iny no mahafatifaty an'lahy lanio. Tsy hitako mihitsy hoe inona ny problème. Rehefa te hanao izay hampalahelo anahy lahy dia sotroy daholo ataovy izay mahafalifaly ny folo lahy iny. Amin'izay lahy mitovy tsara amin'iny rangaha iny.
Azafady to raha tsy mahadiso inona izany nampanantsonana taty satria za efa tsy anisany manivony ato tsony. Ka ilaina ny présence anao matoa ianao nantsona ty. Satra to. Rehefa nandinika izay rehetrarehetra taty a dia ny olona tokana miala amin'ny faninanana dia Wisa. Bonjour Ndry, elaela izy izany. Efa eto? Dia tsy mba niteny anay akory? Fantatro ka. Zaho raha saika ho any mihitsy nefa mbola... Ie, okey ary. Ho avy any. Mihitsy ve? Andao lesy e. Eto ve lesy nanao méditation e.
lasa izy marika azy jo lasa mivoakana izy voaka izy milaza hijery zavatra efa tsy anay hoe izy maître misy hevitra marina zay tsy haiko raha mety amintsika ty amin'ny temple ty hoe ahoana hita maître misy ny reto namantsika reto zany manao makay aty dia mieritreritra zareo hoe somary manana le kung fu dia asiana fifaninana kely zany mba fampitsapy zay ahoana koa zany toetsainy sy zany tsy natao ifampisapana herana ke kung fu le izy maître azafady raha hoe tsy mahadiso atao matitra amikala le izy fa zany hoe rapitso moa zany zay vao ifampiresaka tsara amin'le izy matitra amikala ve dia saika mba hangataka hoe atao aminareo le izy ny atao fa nitao planareo mba ngeda raha tsy mampanina anareo hodiniana eo momba an'izay za hiala fa eo nareo rapitso miona finy zany ataonareo zany fa tena mahakivy mihitsy kinona mbola dinihana amin'izany fa tsy avela ifa mono faty ao Bonjour. Bonjour ake Nareo ve kizy zay vao mba miteny hoe tonga aty tsy azo efa miteny le tie dia efa firy andro nefa zay mba taty efa 3 andro teo zay dia zao vao miteny tezaka izy ao anatiny ao izy ndao mandroso faiza tsara izy hoe ao anatiny ao izy hoa efa ela ve izy ny nanao an'izany efa hatramin'ny omaly akio lala misy indray miresaka aminy ao fa tena leo be leo tanteraka efa teneniko daholo izay azony resahana azy rehetra e hatramin'le lehilahy namonana ny mamanay nefa ndresahako azy mitovy amin'iny ianao raha mbola manao an'io e fa tsy mihaino mihitsy ankizy zao prince so hoe miditra amin'ny video couple anareo a fa zandriko ridi mieritreritra foana manko izy hoe mbola miaraka indry izy tsanto mbola tia antsanto indry tena marina ve zany ka tia za efa miteny foana fa za tsy tia ioninina momba ny tsanto zany tsony efa vita tanteraka ny aminay sy tsanto ridi ny tiako izy rehefa naheno eo atao raha anay sy ridi iny e za nge mino andry e ary matoky andry efa tsy hanao an'zandriko an'izany ndry fa iridi a tsy mino an'izany zavatra tenenindry za mihitsy zay mahatonga anazy manao ohatran'io inona moa mbola ataonareo ato tsy efa mitenanareo a dia pofasiko etana any ato tsy azo hidikidirana ka le izy nge ka ino ny zavatra fianao any erinanao iny le izy a nandalo teo zay dia ohatrany naheno zavatra mikorotro zay dia ohatra voalavo mihitsy ny angambany dia nitady avinay le izy misy voalavo ato misy voalavo ato an-tranoko ie voalavo mihitsy zany e
Le mpanadio trano koa efa ela be tsy hita e. Ka inona fotsiny zany ilavako an'io ato? Ka dada miteny hoe tsy azo idirana ato. Zao misy voalavo. Anga tsy sekisikisy tsaratsara kokoa noho izany. Meo ty ny taratasy iny. Meo ty hoa iny taratasy iny e. Ataonao iny ty taratasy ty? Efa te handenga? Sa ninona? Ary anao kory tsanta? Tsy tiako zao maresaka ambadika zao. Tsy zany nakako anao. Fa raha ohatra lasina reo tonga dia mandeha any daholy. Fa tranoko nge ty ipetrahanareo ty. Tadidivy tsara fa mbola tranoko ty ipetrahanareo ty. Lasina reo mandeha. Ka le fiarah-miasa mba tokony zavatra mazava. Tokony madio le izy. Fa tsy lazainao fa hoe madio ny ataonao, ohatran'izao ny ataonao nefa zao. Taotsika andeha. Fona dada. Maninona? Mifono zay dada fa zavatra hafa mihitsy saika idiranay tato. Fona mifono. Fa saika ninona? Ka ato kosa nge mba misy cointre tratran'ny caméra e. Dia zay ny idiranay tato. Aty taratasy ty iny. Sendra tetỳ an-tanako fotsiny iny. Fefa hoe zay ny idiranay tato. Zay nge miaraka e. Miaraka zay. Lasinareo mandeha any. Tsy toerana fanaovana an'izany ato. Tena manomboka masosotra mihitsy le bandy kely iny a. Bandy izy e. Ty tsantatsanta ty fa bandy kely izy indray e. Sao venareo vao matsapa an'izany e. Tena sérieux. Tena manomboka mamelagina sady masosotra. Tena matsiravina be. Finary ty ataonao ty e. Arinao. Inona no ataonao aty? Rety. Aok'izay ka meo aty iny. Aza manatokatony ity ndry. Janony io. Aok'izay ka meo aty iny.
lasa mandray an'io ndry. Rehefa nandinika izay sy ny lehibe a dia nekena ilay proposition anareo fa saingy izao ataovy tsara fotsiny ilay organisation. Aza mataotra maître, ataonay tena tsara be mihitsy io. Rapitsy dia ny rapitsy any izay dia hanao fotoana momba an'izay. Ena. Izany ka mba lesy andeha dia any an-trano tsika miona. Ay, okey. Ary le preuve namaky vera moa zany tsisy navita mihitsy. Za maître tena tokony navita ihany fa le partenaire nomena anako koa aloha tena déconcentre be, tsy vitako mihitsy le mifantoko amin'le izy. Zany efa miteny an'izay fa prince ihany navita. Nampimy Iray izy. Ahoana nafantara maître an'izany? Dia manina zany izy nesona tamin'ny fifaninana? Tsy zarany sera ve? Joela mbola iandry ny Jo. Maître Rajo. Izy zany ilay kizy ndre. Raha pitsika sy lahy mila miresaka amin'ny zavatra ataon'ny lareny. Fa inona indray ny andre? Matoa za tsy ny tenanao teny amason'olona dia tsy te hanala baraka anao ah. Ka na hiteny ao ary ndre rehefa reny daholo ny marina. Makaleo ny toetranao ty ah. Ono marina ao ah. Izy ry nara lesy pakely iny. Izy zany? Izy akoatra ny lesy prince dia lesy pakely iny. Tsy haiko. Joela moa. Mbola le vady iny. Izy? Tsata fa izy indray. Mbola nijanona tany amin'le mijanona amin'le nijanonana iny izy. Manina hoe tany amin'ny taompona fotsiny sika. Taiza? Yanja. Mila miresaka aminao rehefa avy eo. Fa ataonao reny nefa mibandy iny. Fa nanino se? Aza motopanina eo ianao.
Ianao mampatonga anazy ohatr'izao? Maninona tsara? Ianao no namono aboloa, ianao sy navalina. Sady izay marina raha lazaina. Inona mihitsy ny tetika ireo sy navalina? Zao ny zavatra teneniko amin'izay a. Za aza tsiratsirain'izay. Zany lehibe aty efa filo taona any ty. Misy antony matao napetraka ny gramètre aty. Aza vadivadika ohatr' izany le resaka e. Mba omeo fanazavana ary. Fa manino ny bolo nataonareo an'izao? Ary aiza koa navalina zany? Zany ka adalana velona sy anao inona nanao zavatra ohatr'izao? Iza fotsiny izany nanao anazy. Sa ny tenany ihany ny bolo ihany nanao tena ohatran'io? Mangisy e! Raha misy ray aminareo manendrikendrika ana ohatr'izao dia mikatonao anazy ny temple. Tianareo ny anaradia amin'ny prince ah? Ary tsy miala amin'ny faninanana ihany fa miala tsokongo fotsiny mihitsy. Tsampo! Jola! Marco! Marco! Ary sery Jo? Jo! Jo! Aza simbana aminany ho avy ny se. Tsy tompoko. Zaza naovanareo resa zaza ohatr'izany e. Zany navalana anareo izany raha tsy hitako akory. Mifony izay maître. Aleo bolo hijanona ety